zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresana ny fampivoarana ny mahaolona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ndray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio. dia faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharany eto amin'ity onjam-peo mahafinaritra antsika ity famotoana eto indray tsika anaraka ny fandaharana izay nampitondraina ny lohateny hoe isika tsy maintsy mandroso fandaharana faefatra ty arahanao androany ity ety amboalohany dia miarabantsika mirary sosy mirary fahasalamana mirary anao mpiaino mba hita fahasoavana sy ahita tombotsoa amin'ny fanarahana izao fandarana izao izay mirahalahy miaraba ihany koa ny teknisiana izay manao ny kirakira rehetra sy ny fampiasan-tsaina rehetra ahafahan'ny feo sy ny gadom-peo sy ny hevitra rehetra ho tonga ao an-tsaintsika mianakavy miarabanareo zahay zokiandro reto amin'ny micro isika tsy maintsy mandroso araka izany dia fandaharana faefatra ity arahantsika ity manomboka miditra amin'ny zavatra ataontsika hoe ventikevitra amin'izay nga amintsika raha ohatra ka izay ny ilazana azy androany dia hiditra amin'ny tontolony saina ny saina sy ny tontolo isika sy tontolony isika ny fisainana sy ny tontolony izay tsy maintsy ho resahako aminao aloha ny antony resahako ny fisainana sy ny tontolony dia satria raha vao miresaka fampandrosoana raha vao miresaka fandrosoana dia manana anjara toerana lehibe ara fototry ny fandrosoana ny fomba fisainana ka mialohan'ny iresahantsika androsotsika hevitra eto satria efa maro sady nareo no nanontany hoe ahoana marina le nyteneniny zokiandro hoe tsy azoko izy izy le tianareo tia sy tenenina hoe anisan'ny manana andraikitra lehibe amin'ny fahorinina sy ny fahantrana mianjady aty Afrika ny fivavahana kristianina nefa ianao indray aveo izy no teny hoe manana andraikitra lehibe amin'ny fanarenana an'izany ny fivavahana kristianina dia mialohan'ny anazavako an'iny dia mandresika aloha iresaka mikasika ny atodoha satria ny fisainana no ahafahana mamolavola sy manao zavatra ny fisainana no ahafahana mandroso ary ahafahantsika mamorona ahafahantsika mandrava ihany koa ary mbola ahafahantsika mamboly ny fisainana no mahatonga ny tsy fitovikevitra ary ny fisainana ihany koa no ahafahana mandamina ny zavatra rehetra sy mamahaolana ka isika olombelona dia manana ny fahafahana misaina ka mialohany hidirantsika amin'le fanazavana izay andrasantsika dia iresaka aminao ny amin'ny saina rehefa fantatsika na azontsika an-tsaina ny fomba fiasan'ny saina dia ho azonao ny zavatra izay ho resantsika ao aorianan'izay amin'izay dia ho hitanao hoe inona no mahatonga ny olona tsy mitovy hevitra ary inona no mahatonga ny disadisa misy ny fahasamihafana misy eo amin'ny olona ary ahoana ny ilazanay fa hoe tsy voatery anana marina daholo iny tsirairay ary tsy voatery izay marina androany dia marina ara-pitso noho ninona noho ny fahaizana mandanjalanja izay saina izay raha miresaka saina isika dia tsy hanao resaka filozofika akory izahay hoe ny fisainana taloha ny fisainana ankehitriny ny misaina ny zavatra any ambony misaitra ny zavatra any ambany ratsy saina tsara saina mbola tsy hainy aloha ny tiako resahana fa ndaontsika hiresaka mihitsy an'ilay taova misaina amintsika olombelona amin'ny vatantsika olombelona dia ny tongotra no mandeha ny tanana no mandray ny vava no miteny fa ny loha no misaina ny atidoha no misaina
akoatra ny atidoha aloha dia misy karazana atidoha roa hafa izay hoentintsika ao anatin'ity vatantsika ity. Voalohan'ny atidoha dia io atidohantsika io, ny atidoha visy havanana io zany atidoha. Ny ahafahana aminazy hoe atidoha izy a dia betsaka ny sela antsoina hoe neurone izay ao amin'io atidoha io. Saingy rehefa nataon'ny manam-pahaizana ny fikarohana dia hita ihany koa fa ny tsinay ihany koa dia manana neurone mitovy amin'ny atidoha. Izany hoe ny tsinay koa zany dia atidoha kely anankiray. Ary tsy ao amin'ny tsinay ihany a, fa ao amin'ny vavony koa, ao amin'ny kibo ao a dia mbola misy karazana neurone. Misy boky anankiray izay koa hitako fa ao amin'ny fo koa mbola misy karazana lafika manify kely a izay mitovy amin'ny neurone ny atidoha. Noho izany a dia mifandray zany rehetrarehetra ireo. Marina ihany ny tenin'ny Ntaolo Malagasy amin'ny olona anankiray hoe mifanakaiky ny lohany sy ny atidohany ary ambany dia marina zany zay. Fa androany tsika tsy resaka n'ilay atidoha kely madinidinika any anatin'ny taova hafa fa iresaka momban'ny atidoha isika, satria ny atidoha ny atsika no misaina. Tsy ny tongotra ny atsika no misaina, mety ny kibo misaina kely ihany, mety ny fo misaina kely ihany, fa ny atidoha ny tena mitondra ny antsoina hoe fisainana. Dia andao iresaka momban'ny atidoha aloha isika. Io atidohantsika io a dia anohany amin'ny andro 7/20, andro 7/20 fiforonana ao akibo. Rehefa torotoronona ny zaza anankiray a dia any amin'ny andro 7/20 a no manomboka miforona ny atidoha. Izany hoe ho anao izay mitaontsika hoe be voka na mitondra voka amin'izao fotoan'izao zany ka tonga amin'ny andro amin'ny 7/20 nao ianao zao dia tadidio fa manomboka eo a dia efa misy atidoha ny zanakao. Io atidoha io a rehefa voavolavola tsara, rehefa lasa olombelona ety amin'ny ivelan'ny kibo a, akoatran'ilay olombelona ao anatin'ny kibo, dia manana sela sy neurone eo amin'ny inona ilay filazan'izany 100 milliards, tsy haiko inona ny teny milliard amin'ny ny hetsiny moa zany 100 000 dia ny million tapitrisa, fa ny milliard dia arivo tapitrisa, 100 arivo tapitrisa zany ny isan'ny neurone sy ny sela ao anatin'ny atidoha. Io atidoha io a no misaina, io atidoha io no misaina, ary ny asan'io atidohantsika olombelona io dia mibaiko a zavatra telo a na efatra eo. Voalohany a, izy a no mifehy ny fihetsem-pontsika, izy no mifehy ny fihetsem-pontsika. Faharoa, izy a no mamokatra ny fitenenana na ny langage zany. Ny atidoha no mamokatra ny fitenenana. Raha misy zany ny olona anankiray a ataontsika hoe mikorotana be ny azy amin'ny fihetsem-po, dia ny atidoha no mahatonga an'izay, fa tsy ny fony akory. Dia raha ohatra koa misy olona anankiray a tsy mahay miteny ohatra, dia satria misy voadona zay a, na misy mivilana, na misy tsy mety ny fomba fiasan'ny atidoha. Dia ny fahatelo a, izy no mifeha ny fihetsika rehetra, ny fihetsika rehetra amin'ny ankapobeny a, dia ny atidoha no mifehy azy. Ary ny fahaefatra kelikely dia izy a no mifeha ny famokarana ireo antsoina hoe hormone. Ny antony tantarako an'izany dia zao, io atidohantsika io a no miantoka ny fahombiazantsika na ny tsy fahombiazantsika, io atidohantsika io. Raha misy olona anankiray zany mahafehy ny atidoha dia ho tafita izy. Ary raha misy olona anankiray na misy rafitra anankiray mifehy ny atidohanao dia voafehany tanteraka ny aminao. Raha voafehan'ny olona zany ny atidohany a dia olona afaka izy. Fa raha voafehan'ny olona ny atidohanao
dia zay ny vitany aminao. Azotsika ve zany isy idiran'izany a le zavatra ho resantsika ao anatin'ny fandarantsika. Eto misy manontany de rehefa marary ny atoa dia inona natao azy ryzokiandry dia rehefa marary ny atoa dia manao ny antsoina hoe EEG zay. EEG na hoe electroencephalogramme. Alaina ny lohanao dia asiana ohatran'ny électrode be dia be, ohatran'ny zavatra kely mipetapetaka amin'ny loha zay, dia misy courant alefa dia manoratra iny avy eo dia misy an'ilay kitsipitsipika ohatran'ny horohorontany kely reny misoratra eo a, dia hitan'ny manam-pahaizana sy ny mpitsabo eo hoe misy tsy mety zay ny atodohanao na tena mety tsara na mety hoe manao epilepsie ve anao le toratorany sa hoe ahoana, misy olana ve ny atodohanao sa tsisy. Zay ny ahafahana mijery ny fitsaboana ny atodo. Ateoriana koa moa tateoriana nisy an'ilay hoe atao scanner, dia reny koa ahafahana mahita hoe misy goka ve ny atodo, misy vato kely napetraka ny kankana toxoplasmose ve, misy nidiran'ny parazita ve, misy voadona mafy ve, misy rano miandrona ve sy ny sisa. Satria ny antony a raha vao misy dona fizika, dona ara-batana manjoany atodoa dia mety miova ny fomba fisainana, mety miova ny fomba fisainana. Dia toy izay ny atodo, dia averiko tsara amintsika, ny atodoantsika no miantoka ny fahombiazantsika, ny atodoantsika no miantoka ny toetrantsika, ny atodoantsika no miantoka ihany koa mety ho fihetsepontsika, ary ny atodoantsika no mety mahavoa ny fahaverezantsika na ny fahombiazantsika eo amin'ny fiainana. Ary ny olona tsirairay dia samy manana ny atodohany daholo. Noho izany ambeso tsara ny atodohanao, fehezo tsara ny atodohanao, mba tsy ny olo-kafa ny ife azy, fa rehefa ny olo-kafa no mifeha ny atodohanao dia eo anao ny raisina. Raha firenena hafa no mifeha ny atodohantsika malagasy a dia heritrsika ny raisina. Zay teneniko izay hoe raha vao fehanao ny atodohanao dia ianao ny olona afaka indrindra, ary sambatra izany izay olona mafeha ny atodohany. Horesantsika izany ny fandarantsika ao rindrinao a, fa misy antony matoa miresaka momba ny atodoha. Dia hotoizantsika ihany amin'ny fanazavana fa maninona moa no hoe ny atodoha no mifeha ny zavatra rehetra, ary manahoana ny olona anankiray no tafita amin'ny fiainana, manahoana ny olona anankiray no tsy tafita amin'ny fiainana, nefa ny atodoha dia mitovy daholo. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la paix te soient données. Je suis sorti des prisons de Rome, je pars en Macédoine et toi, tu dois rester. Certains racontent des mensonges et des fables, tu dois leur enseigner toute la vérité. La vérité, c'est la charité. Tu dois leur enseigner, ne pas t'en détourner. La 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 la. Jésus a marché en Galilée, c'est pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Sur le chemin, il m'est apparu, il me dit je suis Jésus que tu persécutes. Je ne mens pas, Timothée, je ne mens pas. Le Père nous a donné un sauveur. Je ne mens pas, Timothée, je ne mens pas. Le Père nous a fait grâce en nous donnant
combat le bon combat de la foi, que personne ne méprise ta jeunesse. Combat le bon combat mon enfant, recherche la justice, la foi et la douceur. De ary anao ohatra kely ho atsika izay manaraka ny fandaharana. Ny atodoa ny olombelona anankiray dia mitovy amin'ny milina anankiray izy. Milina anankiray izay misy ordinateur mibaiko azy. Ny tananao sy ny tongotrao dia fitaovana fotsiny ihany. Ianao zao raha ohatra ka hoe tapaka ny tongotrao dia miteny hoe ay tapaka ny tongotro. Fa ianao tsy miteny mihitsy hoe maty na hoe veloma ary tany fa dia niala ny hoako. Indray tsika manala nify tsy miteny hoe maty ny nifiko fa hoe niala ny nifiko. Raha tapaka ny tanantsika dia tapaka ny tanantsika. Fa tsy midika akory izany fa maty isika. Fa reny dia fitaovana fotsiny ihany. Fa ny atidoha no karazana ordinateur mibaiky ny olona. Dia andrasanga eo resaka anao amin'izay inona mahazava-dehibe an'izay fanoharana no ataoko izay. Raha manana ordinateur ianao, ataontsika hoe nividy ordinateur vaovao be zany tsika, matanjaka tsara, tsy haiko hoe inona moa zany, isy Corisette zany, Corisette 3e génération zany mba atonontonony zany zao raha ordinateur mety any amin'ny sandasandana roa tapitrisa ariary ihany vao mahazo an'izany 10 millions de francs. Ataontsika mividy ordinateur anankiray matanjaka anankiray ianao. Dia iny ordinateur iny na matanjaka azy tsy afaka anoratana iny, tsy afaka anoratanao boky iny raha tsy misy logiciel fanoratana boky ao anatiny. Asiana Word, asiana Excel, asiana Publisher, tsy haiko, asiana logiciel zany, fa tsy mahefa na inona mihitsy ny atidoha iny raha vao tsy misy logiciel tafiditra ao aminy. Ary na dia manana logiciel fikarakarana soratra ary iny dia tsy mahavita manao clip iny. Tsy afaka hitenana hoe mba ampidiro raha angaty sarisariko ity dia avadika clip fa ozy izy le tompony ka tsisy logiciel an'izany ity dia tsy mahay an'izany. Ny dikan'izany ny ordinateur zany dia zao izay zavatra nampidirina ao aminy ihany no aveokany, no averiny. Ny ordinateur dia izay programa ny zaranao azy ihany no averiny aminao. Dia ohatran'izany koa ny atidoha. Ohatran'izany koa ny atidoha. Na tsara be dia tsara be tahaka n'inona ary ny tanjaky ny atidohanao. Rehefa ratsy ny programa nampidirina tao aminy, na ny logiciel na ny ritsankajy izay nampidirinao aminy ao, dia tsisy ilana azy foana le olona rehefa tsisy n'inona, tsisy logiciel tsara anatin'ny atidohany, na matanjaka tahaka n'inona ary ny atidohany. Alaivo an-tsaina fa raha miteraka zao tsika ka misy filahina ilay zazakely vao teraka, lahy izy zay. Raha miteraka ianao ka tsisy filahina dia mety vavy izy. Fa tsy midika akory zany fa lehilahy le zaza iny na vehivavy le zaza iny. Fa miankina amin'ny fanabeazana izay nataontsika ray aman-dreny mahalasa lehilahy an'iny na mahalasa vehivavy an'iny. Fa raha ohatra iny ka tsy beazonao ho lehilahy dia na dia manana taova lehilahy lary iny dia mipipi mipetraka iny rehefa tsy nibeazonao ho lehilahy. Miankina amin'ny programa izay ampidirinao anatin'ny atidohan'ny olombelona na le zanakao ny ahatonga anazy ho lehilahy na ho vehivavy. Dia izay rehetra ampidirinao anatin'ny atidohany ihany no avoakany, izay rehetra ampidirinao anatin'ny atidohany ihany ny heverin'ny famarina. Ary zany tsy mba hiadiana hevitra amin'olona hoe marina zany ity zany izao ny tena marina. Ny antony
dia satria samy manany zavatra nampidirinao ny atiny atodoa. Misy zavatra tsy takatry ny atodohan'ny olona hasany satria tsy fantany. Misy zavatra izay heverin'ny olona sasany fa tsy misy satria tsy fantany ary tsy nampidirinao aminy. Ary ny tena ratsy indrindra dia misy olona programa ray ny nampidirinao anatin'ny atodohany dia lazainy fa fantany daholo mysterin'ity fiainany ity. Misy indray ny olona nianatra ny karoka fa mbola mahatsapa mihitsy hoe mbola be deaibe izany zavatra tsy haiko izany. Fa ny loza dia le hoe na ampidirinao tsy haiko na ampidirinao logiciel famakiana MP3 dia lazainy fa hainy daholo io, hainy ordinaterako daholo io ziska io ary mamaky MP3 ako. Da raha vao mitenana hoe dia ahoana ary zany amin'ny fanamboarana mofogasy dia alefany le audio-na fanamboarana mofogasy iny fa tsy mahay manamboatra mofogasy izy fa MP3 ny hitondrany azy. Dia indray ny olona iny raha vao hoe kely ny zavatra fantany dia ino marina aminy. Ary izay ny maharatsy ny olona izay tsy ampy fanabeazana. Dia hazavaiko amin'ny ohatra tsotra amintsika ilay hoe io atodoha io izany izay ampidirina ho aminy ihany no averiny. Io atodoha io dia izay heveriny fa marina ihany no marina aminy ary ataony. Ohatra raha ohatra zao ataontsika hoe mipetraka aty Antananarivo ianao, mipetraka aty Antananarivo ny havatsika ka misy havatsika ny Modomandro ohatra, dia hoe mato ny tsy haiko dadafara na dadatoa ihany dia ndao mba ilazao le havatsika mipetraka any Manakary, any ambanivohitra Manakary. Dia taloha tsy SMS ohatran'izao antsika izao fa mandefa taratasy ny olona. Dia alefa le taratasy herinandro teoriana na efatrandro teoriana dia voarain'le havana any Manakary ary izy. Dia ina zavatra mitranga ozy ianao amin'ny fotoana andraisan'le havana an'le taratasy, zay vao manjoa anazy le fahoriana, zay izy vao mitomany, zay izy maty ny havanay veloma ihany dadafara sy dadatoa maty ny havanay nefa n'le olona ry Antananarivo efa misasa efa lasa amin'ny fahoriana. Fa saingy izao ny an'le any Manakara kosa zay vao tafiditra anatin'ny atodohany le izy ary zay vao marina aminy. Azotsika ve zany? Dika zany io atodoha io zany ka azo volavolaina, mba tsy tenenako hoe azo viraviraina, azo volavolaina io ary averiko tsara zay teneninao amin'ny any ny averin'ny famarina. Inona ary ny lesona azontsika tsoahana hatreto? Hiditra amin'ilay resaka fampandrosoana ny Afrika sy ny dirany fivavahana sy ny sisa mantsy azy sy ny fomba anazana tsara ananazy rehefa avy eo. Dikan'izany dia tsotra kely. Voalohany indrindra aloha fahasambalany andro miady hevitra. Fa ny fomba fijerin'ny olona samy manany azy. Ianao sao raha mijery hitantsika hoe misy an'ilay JBL kely ireny, ny antsika gasy moa zany JBL daholo moa zany zay zavatra manenoneno entin'ny ankizy eny an-tokotany. Sasany mijery lavalava le JBL, sasany tena carré le JBL satria le carré aty amin'ny lohany ihany ny hitany. Dia sasany indray miteny hoe lavalava ny JBL, dia ohatr'izany mihitsy ny fahamarinana, samy marina daholo le izy. Fa ny sasany mahita azy boribory, ny sasany mahita azy lavalava, neo dia samy marina daholo. Ataontsika hoe mijery barika zao ianao na kapoaka, dia jereo avy any ambony angely kapoaka na avy any ambany fa boribory ny hitanao. Dia boribory tokoa nge kapoaka sy ny teny tsy boribory zany ny kapoaka zakandro fa varingarina varingarina zany voambolana nampiasainay tamin'izay mbola kely tany nampianarina. Fa tena miteny amintsika samy marina daholo zany fa miankina amin'ny toerana sy ny sehatra hijerevanao azy. Noho izany fahazambalany andro miady hevitra fa samy manana zavatra ao anatin'ny atodohany. Ny marina rehetra zany mety ho marina aminao ihany amin'ny fiainanao fa tsy voatery marina amin'ny olona. Mety misy olona miteny ty fiainany tena nga dia tena ratsy satria nisy nanjo azy tsinona ka mety misy nanjo azy voaingana mihitsy dia normal raha miteny izy hoe ratsy ny fiainana. Fa ilay avatsiana kosa raha nisy olona anankiray vao napakabady vao maly ohatra dia ho tenenao hoe zany olona zany hoe ratsy ty fiainany ty raha lafa amin'ny bebazy izy ohatra zary vao napakabady ho maliko inona maharatsy an'ity fiainany ity. Dia samy manany marina ny olona rehetra. Ka io atodoha io zany io no mitondra ny fiainany tsirairay. Dia io le zavatra ampidirina anatin'ny atodoha io io ihany no averiny. Averiko tsara raha ohatra ianao zany mananjanaka ka teneninao ny zanakao fa hoe dondrona
tsy mahay nininina hovery de tena miteny ianao fa hodondrina iny ary tsy ahay nininina iny ary hovery iny. Raha ny zaza anankiray indray tenenao hoe io fianarana io nge lesy mory zatra kely tsisy dikany ange io hoe manezakezaka fotsiny alahy mandritra ny enim-bolana de aorinan'izay alahy tazitazina n'lezy fotsiny de mipasy foana alahy de hitany hoe mora le izy. Tena ilay matematika zany lesy mahafinaritra de mahafinaritra aminy le izy. Raha vao ampidirinao ohatra ny olona ny zaza anankiray tena hoe menary lisany tsara fa ratsy tafito ange lisany de voatavo ny lokan'ny lisany de ny dikan'izay zany de ratsy ny voatavo manomboka eo ary tsy tiany ny vadiny mandro voatavo anazy indrindra moa fa sosety de ohatr'izay zay ekeny atidofa marina no ataony. Fa raha ohatra kosa ianao miteny amin'ny zanakao zanako zao teneniko anao tsika tsy mba ho faty mahandro zany, tsika olona tafita, tsika de olona ambony moral, ninina mitranganitsika tsy maintsy tafatraka sy tafatsangana foana tsika. Raha ataonao an'izany foana ny zanakao de miteny aminao fa tsisy afaka manam-pempo an'iny ary nininona atao an'iny de ho vitany foana satria maninona nekeny fa marina atao amin'ny atidohany zany. Ka anjaranao no misafidy ho viravirainao ny atidohan'ny zanakao na ny olona manodidina anao, ho viravirainao koa ve ny atidohanao. Misy koa mahatsolomanao zany inona moa zay zavoka ary tsy laitra anay na hoe inona moa zay nge nanakarena betra aloha fa nisy namsavy zay nge nambakain'ny vazahy zay nge zay sasandray moa de mieritreritra mihitsy hoe inona moa zay fa de taranaka tsy mendrika zay. Sasany moa de milaza mihitsy fa de ny afrikana hony de voaozona fa de misy taranaka anankiray voafidy zany hony eto ambonin'ny tany. Za moa le miteny foana hoe tsisy an'izany hoe voafidy mitokana zany fa voafidy daholo tsika rehetra. Misy miteny mantsy ty malagasy ty de taranaka voafidy voafidy fahagidany zao tsika, voafidy fahadimy any amin'ny farany tsika sa fa roa avy any amin'ny farany de ny olona voafidy voalohany voafidy daholo tsika ka arakaraka ny fotoana zay misy. Mety afaka 3 taona any de voafidy fahadimapolo indray tsika de ny olona voafidy fahavalopolo amin'ny zato de mety any amin'ny andronao any amin'ny androny zanakitsika mety tsika no voafidy voalohany voafidy foana tsika fa aza manaiky ambakambaka ny olona miteny an'izany atsika de voafidy fa tiaka amin'ny volanao izy zay fa aza manaikinaiky an'izany de disaka any le sao faranako efa kely sisa amin'ny fotoana atsika eny ary azavaina kely onona izany raha mba misy azo ohatra ihany azavaina momba n'ilay atidoha teo. Ny atidoha de manana varavarana anankitelo ny ankapobeany. Voalohany ny maso, ny faharoa ny sofina, ny fahatelo ny vava. Zay zavatra rehetra ampidirinao amin'ny atidoha de am'ireo no miditra. Raha mijery horera foana ianao na filma mampatahotra foana de taddio fa na irahana mandeha mijery varomasaka mangotraka amin'ny alina arana hoe mba jereo amin'izay ny afo de tsy samytsangana ianao na hoe avy mijery filma horera ianao de everinao fa misy horera ao ambadiky ny tranonareo no ambany fandriana satria maninona nampidirina atao anatin'ny atidohanao le zavatra mampatahotra. Noho izany amboary tsara ny zavatra jerena amin'ny maso. Raha zatra mijery sary vetaveta ianao de na de pastera zao ary no mitory-teny io na misy mpiandro vehivavy mitory-teny ary de sary vetaveta ny ao an-tsainao mijery an'le olona ianao atria maninona atria izay ny nampidirina atao anatin'ny atidoha de zay ny everiny famarina tandremo zany zay. Eo ihany koa ny sofina de mampiditra zavatra anatin'ny atidoha, mampiditra programme reny, mampiditra programme. Raha vao ny olona manaratsy ianao de enonao avokoa, zay fosafosa momba anao de enonao avokoa de eo ianao ny raisina simba ny atidohanao. Fa manomboka zao asivo masotsivana sofina ndray ve moana sina maso sady sivana asivosivana ny sofinao. Rehefa misy resaka hitanao fa tsy mahafinaritra de elao. Raha misy olona mifosafosa manaratsy namana elao. Raha misy olona menimena ny vidin'ny vary zao efa ohatriny, vidin'ny apomby zao efa ohatriny elao zany olona zany satria maninona ka nahitanisa eo arina ianao hoe vidin'ny vary zao de ohatrina de maninona ampiova inona moa zany toko misy manao an'izany fa tsy miova nge vidin'ny vary fa miakatra ihany noho izany aza de manary andro a fotoana miaino an'izany. Ny video zany zavatra renesin'ny sofina. Eo koa ny miditra amin'ny vava manimba ny atidoha koa io ataontsika hoe tsy resaka ntsony momba ny sigara sy ny inona moa sy teo ny toka
fa rehefa iny aloha resaka kely mba nitoka voasotronao tonga dia miatraika any amin'ny atoto alay vatsiana angany olona rehefa mamy hoe voadona ny atotoany dia izy mamy efa malemy efa renina dia mbola mahavita an'izany atambatro daholo isany dimintsamina manao an'izany ny olona mamy vao fitaka ny atotoany dia tandremo zany ny zavatra tsy resaka nyroro tsy kotsiroro fa le rongony mahery vaika tsy resaka an'ireny fa teteny amintsika fotsiny manomboka izao zany amboary ny zavatra renesiny sofina fidio ny zavatra renesina fidio ny teny atao amin'ny zanakao fidio ny teny ataonao aminao fidio ny teny ataonao amin'ny vadinao fidio ny teny ataonao amin'ny mpiasanao ny olona miara-miasa aminao fidio ny teny satria ireny manimba ny atoto fidio koa ny zavatra vakiana sy ny zavatra jerenao maso fidio ny boky vakiana fa tena ienjana dia enjana fa miravarana ny atotoa ka raha vao isan'ny olona izay voaviravira atoto ianao tsy isan'izay mandroso mihitsy ianao amin'ny herindray zavaiko tsara ny toy zay raha soatsika sokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresahana ny fampivoarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio